Zay ny amin'ny vaovao iny fa ivahiny ara-pomba ofisialy any amin'ny firenena armeniana ny filoham-pirenena malagasy amin'ny volana may hoavy izao. Ny fanomanana izany fivahinanana izany no antondian'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy tany antoerana ny herinandro lasa teo iny raha ny fanazavana izay nentin'ny ministra Henri Rabarinjaka. Ao anatin'izay le fiverenan'i Madagasikara sy fipetrahan'i Madagasikara zay eo amin'ny lafiny atao hoe multilatéral dia anisan'ny zavatra edin'ny filoham-pirenena koa ny fiasana mivantana ny nanalay atao hoe le coopération bilatérale miaraka amin'ny firenena maro samihafa. Anisan'izany Arménie. I Arménie dia ilay firenena zay notondron'ny 16e sommet tany Antananarivo andimby an'i Madagasikara amin'ny fitaritana amin'ny sommet an'ny francophonie rehefa tonga ny fotoana amin'ny volana oktobra amin'ity taonty zany eto Erevan no anaovana an'io sommet 17e sommet ny francophonie io. Ary dia rariny loatra zany natao anatin'izay le nanomboka tamin'iny le fionambetany Antananarivo iny hatramin'izao raha ny mafy ny fiaraha-miasa amin'ny Arménie sy Madagasikara. Amin'ity indray mitoraka ity dia nasain'ny arménianina amin'ny fomba manetriketriky anao ilay atao hoe visite d'état ny filoham-pirenena malagasy mivady. Ary ny antondia ny tenanay aty Erevan amin'ity zao fotoana izao dia ny fanomanana an'io visite d'état io zay ho atao amin'ny volana May, faran'ny volana May amin'ity taona ity.